Taranja tennis mpilalao tennis malagasy roa ambin'ny folo menada no niatrika ny fedina ny tompontakany Afrika Aostrala izay tanterahana atsy Afrika Atsimo nanomboka any omaly izany ka hatramin'ny faha-enina ambin'ny folo ny volana janoary eo avy izao efa any toerana moa ny délégation amin'izao fotoana izao ka anisy fiaonana tamin'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo tamin'ity herinandro ity nampahafantarany izany faninanana izany anisan'ny tena nivotra tao anatin'izany fiaonana tamin'ny mpanao gazety zany dia nanambarany ny fédération fa ny ray aman-dren'ireo mpilalao tsirairay no niantoka ny zanany nandeha niatrika ity faninanana afrikana ity. Mpilalao tennis malagasy miisa roa ambin'ny folo menada no nandeha niatrika ny fedina ny tompontakany Afrika Aostrala atsy Afrika Atsimo sokajy U16, U14, U12 lasy-vavy izay nanomboka omaly asabotsy ka hifarana ny 9 janoary 2024 avy izao. Noho ny tsy fahafahan'ny fanjakana nanampy ny fédération izay efa tsy nanana ny oentomanana amin'ny fandehanana amin'ity faninanana ity izay etoana ny ekipam-pirenena malagasy dia nijoro ireo ray aman-dren'ny mpilalao tsirairay avy niantoka ny fandaniana rehetra. Tena lanjany aloha voalohany indrindra dia ity zany natao tournoi zonal amin'ny Afrika Aostrala ny ankizy toerana fito no alaina ao anatin'izy ity ahafahana izay tafiditra ao anatin'io no mandray anjara any amin'ny championnat d'Afrika amin'ny volana marsa ao Afrika Atsimo ihany. Zany hoe reto ankizy reto zany no alefantsika roa ambin'ny folo mbola tsisy teo amin'ny tantaran'ny tennis malagasy zany hoe ankizy roa ambin'ny folo zany nandray anjara na tournoi tahaka ity hatramin'ny isian'ny tennis malagasy. Zava-dehibe ary hitanay fa tena riarian'ny tennis malagasy ny fandehanandreo ankizy ireo. Ny fandehanana amin'ity déplacement ity moa dia araka ny fanintena nataontsika tamin'ny valan-dresaka teo ny ray aman-dreny no nandray anjara tanteraka amin'ny fandefasana an'ireto misy ampahany ihany nyraisin'ny fédération fa kely dia kely. Zay zavatra izay dia midika fa iarahan'ny ray aman-dreny mizara ny nofinofina fédération ny ampandrosoana ny tennis malagasy ary ireo ankizy rehetra andeha ireo dia tsapanay fa ireo mihitsy anisany hoe faneva ankehitriny mitondra avo ny riaria malagasy amin'ny resaka taranja tennis. Toerantsika andehanana amin'ny championnat d'Afrique izy ianao mbola itoy izany ny faninanana afaka roa volana eo aiza ho aiza indray ny entina miatrika izay raha toa ka tafita soamantsarany amin'izay faninanana izay tsika. Ny valan-dresaka nataoko niaraka tamin'ireo mpanao gazety androany dia mazava ho azy manao fanaovana antso mantokona ndraiky isan-karazany amin'ny hoe efa misy ezaka ataon'ny ray aman-dreny misy ezaka ataon'ny fédération fampandehanana ny ankizy tsy ho vitanay foana zany ary nefa koa zay tsy tonga ny eto foana ny hoe hitalao fa kosany misy zavatra ao anatin'ny programme national ny fanatanjahantena eto Madagasikara ary anisan'izany manana toerana sy ny mba nanome vokatra tamin'ny taona lasa ny tennis. Mino izahay fa tsy ho avela iravoravo-tanana intsony ireo ankizy ireo rehefa azo ilay vokatra zay ho azontsika zany ho atoatso amin'ny tournoi zonal any Afrika Atsimo io ka dia mba tena ho voaray tanana ny fandehanandreo ankizy ireo amin'ny volana marsa Afrika Atsimo. Sambany teo amin'ny tantaran'ny tennis malagasy ny fandefasantsika mpilalao betsaka toy izao ny filohan'ny fédération. Zany totosa ho izy dia ny fijoroany ireo ray aman-dren'ny mpilalao tsirairay avy reto avy izy roa ambin'ny folo menada ho an'ny latsaky ny 9 taona zazalahy Rabesona Dimitri sy Rabaritsona Vahi ho an'ny zazavavy kosa dia Radilfe Sariky sy Tsantaniony Arniena. Ho an'ny latsaky ny 14 taona dia Irana Ivitoky sy Rakoto Zandriny Lanja ary eo amin'ny zazavavy kely dia Andriamatsona Finaritra sy Razafindrakoto Mioty. Ho an'ny latsaky ny 12 taona zazalahy Rakoto Rainibe Samprasy sy Rakoto Malala Finoana ary eo amin'ny zazavavy kely kosa dia Nomenjana Arsa Fiditsoa sy Razakaniony Maoly.